Ninay manokana zany naka vola nahitana ny olo io zahay nahita ny asa tanana vitany zany dia ohatrany hoe revo zany hoe mba dia hiala tamin'le problème ana jirama ihany koa dia nifanao contrat zahay 90 millions ny vola tokony nalohanay taminazy tamin'izay fotoana izay dia nangataka 75% izy avance hoentiny manao ny asa dia ny 25% miandry namena anazy ny 75% an'izay zany hoe teo amin'ny 12 millions 700 000 ariary teo eo zany ny vola namena anazy tapitra nefa ny 520 andro fepitaona ny fanarahanay amin'ny tany asa tsy hita izy mandraky ny androany fito volana ty aoriana mbola tsy hita ihany izy dia ny polisy moa zany efa nandefa avis de recherche momba anazy io fa eto zay dia mbola manentana ny olona hoe raha misy olona afaka manampina manome fanampim-baovao mety ahitana anazy dia aoka mba anantona ny ao amin'ny polisy ny sut commissariat central eo Tsaralalàna na fa misy valisoa lehibe zany omenan'izay mahita anazy. Tsisy vinampy sa olona fantako zany voalohany indrindra faneraserahanay dia olona mifankalaly zay teo Sabomasoandro rehefa mifankalaly zay teo Sabomasoandro dia nisy taraina tampoka izy mba hoe mitady fanampiana satria manana talenta manao herinaratra hoe jiro vita malagasy tamin'ny andron'ny andohan'ny orinasanay tamin'izay fotoana izay tamin'ny délestage tamin'izay nanao an'ilay orinasa dia hoe hosorohana ny délestage dia anisany mba nanaitra analy izy ary niara-niroboka niara-niasa taminy ny tenako ny antoko ny vola lany rehetra nafahana nanorenana an'ilay entreprise Jivima izy zany no PDG tao anatiny izy zany no adjoint ny zavatra niseho nefa rehefa tena nitsangana le orinasa dia tsy fantany fisiko sady tsy mpiara-mombona antoko aminy tsy fantatra ny izay zany no zavatra nataony taminahy dia ny anisan'ny tory anahy izy tamin'izany fotoana izany mikasika an'izay resaka fanalana anahy tsokambana ao anatin'ny Jivima zay dia tao anatin'izay rehetrarehetra zay nefa nisy mipirofo nanamarika fa izany niaraka tamin'ny tao izay tsy nahavoazany anahy ny zavatra tena nampalahelo dia izao ny olona maro ny olona nanao jiro tao aminy izay nangetahetan'izay jiro zay noho ny délestage tsy nisy ny zavatra miseho nefa ny volan'olona maro niraisiny kanefa ny asa tsisy vita